Ny journée du volontariat français dia andro anankiray anomezana lanja ny filatsahana tsitrapo an'ireo volontaire français sy malagasy zay volontaire français zay tonga miasa eto amintsika manao mission any amin'ireo association na structure isan-karazany eto Madagasikara dia ny volontaire malagasy koa zay mandeha makany France ohatra manao mission isan-karazany momba ny mikasika na thématique isan-karazany. Ny journée du volontariat français dia entina ampahafantarana an'izay asandry zareo zay sy amoirana bebe kokoa hoe misy an'izany mpilatsaka tsitrapo izany zay miasa amin'ny fampandrosoana any Madagasikara mampandroso amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ireo ODD, objectif de développement durable. France volontaire ny tena marina plateforme na plateforme frantsay izay mandaté ny ministère de l'Europe et des affaires étrangères amin'ny asa zay ny asan'ny France volontaire dia mampahafantatra ny volontariat, manao plaidoyer momba ny fampahafantarana ny volontariat ary miara-miasa amin'ireo rehetra zay te hirotsaka tsitrapo na vazaha izy na malagasy dia miara-miasa ihany koa amin'ireo entité rehetrarehetra zay ao anatin'ny sehatra ny volontariat. Misy membre ny France volontaire fa zany hoe raha ohatra ka te hirotsaka volontaire dia afaka manantona anay. Tamin'ny 2016 tsika nanomboka nandefa volontaire malagasy voalohany tany a France. Zareo frantsay moa zany efa ela dia efa taona maro nefa makaty Madagasikara na makany amin'ny pays isan-karazany izay misy ny aide publique au développement. Dia tamin'ny 2016 tsika ray ny volontaire voalohany dia nitombo tsikelikely izy io tamin'ny herintaontsika telopolo mahery valo amby telopolo teo ny volontaire lasa tany a France ary tamin'ity taona ity dia le nitenen'ny monsieur l'ambassadeur doublé le izy zany hoe efa hihoatra ny 10 ny ankizy nandeha sy eo am-piomanana andeha amin'ity taona 2024 ity anao volontaire any a France. Mitombo ny isan'ny volontaire malagasy mandeha makany France satria miroborobo be ny sehatra ny volontariat zay indrindra ny tianay hoe ampahafantarana le izy sy anaovanay an'le plaidoyer momba ny hoe asa hoentin'ireo volontaire ireo zany dia ny fandraisany anjara ao anatin'ny société ny zavatra hoentindry zareo. Ny tena mampitombo an'le izy le fiarah-miasa mihitsy entre ny France sy Madagasikara zany hoe betsaka ny olona na avy eto Madagasikara na avy any France mahita ny tombony ao anatin'izay hoe fiarah-miasa échange de jeunes frantsay sy malagasy zay dia izay no mampatonga izy hoe tena miroborobo le izy satria na ry zareo satria raha andray volontaire malagasy any France tsika dia tsy maintsy misy olona vonona association vonona ny andray an'ireo malagasy ireo dia mitombo le izy satria mebetsaka le vonona andray any France zany dia izay mampatonga le izy mebetsaka dia zany hoe misokatra bebe kokoa le fifandraisana Madagasikara sy France. Raha tianao volontaire frantsay dia misy dispositif roa ahafahana manao an'izay. Misy an'ilay ataonay hoe service civique, volontariat de service civique ho an'ny ankizy 18 à 25 ans tsy voatery manana diplôme fa ny fahazotoana no jerevana ao anatin'le izy. Dia misy ihany koa le ataonay hoe volontariat de solidarité internationale indray mila compétence mila diplôme farafakely ny bac plus 4 dia manao mission any France mandritry ny herintaona ka hatramin'ny roa taona. Raha le service civique anteneniko voalohany teo izy dia 6 mois à 12 mois ny mission indray mandeha ihany no afaka manao anazy ao anatin'ny fiainana. Le VSI afaka atao 1 an à 2 ans afaka manao 3 ans raha ohatra ka misy ny financement amin'le izy. Zay ny service civique dia afaka mirotsaka ny malagasy ao anatin'izay service civique zay.
dia ny andrasana amin'ny zareo a voalohany aloha rehefa manao ny ireo volontariat reo zareo dia tsy maintsy mody eto Madagasikara zay zany condition a tsy maintsy arahana rehefa mody eto Madagasikara zareo a dia manao ny afaka manao ny projet any personnel na manaraka ny projet any koa ohatra hoe ny fianarana zay tiany atao na mitady asa dia azony atao daholo zany rehetrarehetra zany izahay miakompanie an zareo anatin'izay rehetrarehetra zay a dia ny andrasana aminazy a le mody aloha ny tena voalohany après raha ohatra izy ka manana projet dia anasy ny tenany manokana na hiverina ho any ivelany izy hianatra na hanohy eto izy hiasa